Tompoko lahy sy tompoko vavy, ny fahombiazan'ny postre malagasy amin'ny ho avy dia miankina be dia be amin'ny fanohizany ny fampiasana ny teknôlôjia vaovao eo amin'ny sehatry ny asa, ny fanantonana ny mpanjifa ahafahany manaparitaka ny tolotra mifanandrify amin'ny filaon'ny reto farany ary ny fandrisihana ny olona hiditra amin'ny fandraharana ara-bola manara-dalàna. Ireo no FDB entina anamariana ny andro eran-tany ho an'ny postre amin'ity taona 2024 ity. Amin'izany indrindra dia maro ireo ezaka nataon'ny postre malagasy mba hanatratrarana ireo viana ireo, toy ny fanitsarana ny fomba fiasa amin'ny fampifandraisana ny tambazotra sy ny birao, fialana tsikelikely amin'ny fampiasana taratasy, fanaraha-maso amin'ny fomba moderna ny entana sy ny finosan'entana alefa sy tonga eto amin'ny postre, fidirana ao anatin'ny mobile banking izay manala ny fahasahiranan'ny olona amin'ny fivezivezena sy misoroka loza mety hitranga eny an-dalana raha tsy maintsy mitondra vola, fizarana ny taratasy sy ny finosan'entana hatrany amin'ny tanàna izay lavitra indrindra, fanokafana birao vaovao sy fanatsarana ny efa nisy mba hahamora kokoa ny fifandraisana amin'ny mpanjifa, fanomezana tolotra amin'ny taha lavorary. Araka ny teny faneva raha teo dia mivoatra ho anao ny postre malagasy mba ho fandraisany anjara amin'ny fampandrosoana ny firenena. Miara-miasa amin'ny fanjakana izy amin'ny fanantanterahana tetikasa maro samihafa ary anisan'izany ny fiadiana amin'ny tsy fananan'asa amin'ny fandraisana mpiasa vaovao amin'ny alalan'ny fanitsanana, fandraisana anjara amin'ny sommet de la francophonie amin'ny alalan'ny fanotana adio fandraikitra amin'izany. Manentana antsika olom-pirenena malagasy aho mba hanohana ireo ezaka rehetra atao ireo amin'ny fanjifana ny tolotra samihafa izay tolotry ny postre malagasy. Mamporisika ihany koa ireo mpiara-miasa ao anivon'ny postre malagasy mba hanohy hatrany ny ezaka efa natomboka satria mbola betsaka ny fanamby miandry antsika. Koa eto am-pamaranana dia manatitra ny fiarabana sy ny firarian-tsoa ho an'ny fianakaviam-ben'ny postre maneran-tany ny tenanay amin'ny nahatratrarana izao andro eran-tany natokana ho azy ireo izao. Tsy mirary soa an'ny mpiasa rehetra tsy ankanavaka eto anivon'ny postre malagasy. Mandray andraikitra tanteraka amin'ny fanantanterahana ny vinan'ny filoham-pirenena era-jaonary mampianina ny postre malagasy dia Madagasikara firenena moderna sy mandroso. Sotra tompoko lahy, makasitraka tompoko vavy.